Faly miarahaba ny vahoaka malagasy Trakanavaka na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina. Fantatsika tsara ny androandroany alarobia faha 13 May. Misy antony nanaovako an'ity video ty satria ny tantara tsy fanadino ary zavatra tsy napoizina no lasa ataontsika coutume politika le izy fa tsy coutume juridika, de lasa pratika, de lasa fomba fanao, de lasa eny amin'ny 13 May no fandrodanana fitondrana, de lasa eny amin'ny 13 May ny fakana fahefana. Fa kosa amin'ny maha juriste atsika zany amin'ny mampahay lalàna, ny anatra lalàna, de tsisy décret mametraka ny place na 13 May io amin'ny maha 13 May azy zay hoe fametrahana olona sy fanesorana olona. De zay ny mahatonga azy io hatramizay ka hatramizao ambenana fatratra mba tsy hidinan'olona igny zany, tsy mena tsiny zay miambina azy satria ohatrany manana chance daholo zay te haka fahefana de mahazo rehefa tonga ny 13 May. De zay mamailomailo andry zalahy sy ry zavavy zany aleo tsy en'le izy. Inona marina moa na tonga le 13 May. Ny 13 May zany de rehefa nazy fahaleovan-tena atsika nanomboka tao 1960 hatramin'ny 1971 nanomboka teo ny korotana satria ny président Tsiranana tam'izany no nitondra de nampiasa an'le politikany kibo, zay le politique publique ny ampiasainy tamin'ny alalan'ny parti social démocrate zay antokony hisy azy. Ary henoko ny fitantaran'ny renibenay sy ny reninay taloha fa tena politikany kibo marina voky ny olona. Fa taty aoriana zany nisy événement tampotampoka zay ireo mpianatra ny université teto Antananarivo no niteny hoe mbola misy fanjanahana anatin'le fitondrana nanomboka 1960 hatramin'ny 1971 de mila mametraka fahaleovan-tena izy, zavatra takiko hatramizao zany fa sisy mihaino. Zay ny tokony hapetraka satria misy ho ny injustice sociale, misy ny autoritarisme nanjakazaka ny parti PSD, de nangataka ny mpianatra hoe ataovy ny malgasisation ny fampianarana, ataovy amin'ny teny gasy zany ny fampianarana. De nanomboka teo zany direct ny rombo de ny afara tamin'ny fahamaizany le hôtel de ville na ny trano zay lapan'ny tanàna zany. De taty aoriana moa izy io vao namboarina satria sisy lapan'ny tanàna tsony teto, de lasa teny misy fotoana lasa teny Ambotsirotra ny ben'ny tanàna no miasa na ery Tsimbazaza sy ny sisa sy ny sisa. De nanomboka teo rava ny antsoina hoe repoblika voalohany, de niditra tamin'ny repoblika faharoatsika satria hadino lay politikany kibo, hadino lay voky. De tolona ho ny zareo fa zany miteny tsy tolona fa fanonganan'olona foana no atao eny amin'ny 13 May fa sisy tolona zany fa tamin'ny 47 ihany mbola tolona teto satria nisy zavatra mazava tsara hoe miala teto no frantsay am'le fanjanahana fa avy alao zahay malagasy hibaby ny fahaleovan-tenanay. Nanomboka teo de nisy ny transition zay ndraitsy ny fitondrana miaramila le fahefana tamin'ny alalan'ny général Ramanantsoa de nomeny ny Ratsimandrava teo no nampalaza hoe tsy mamboa didy mon général. Indrisy mantsy fa nivonoana le colonel Ratsimandrava satria saka ametraka ny rafitra fokon'olona amerina ny fahefanany amin'ny vahoaka de tsy zakany sasany zay de nivonoana any aoriana any amin'ny faran'ity video ty no anazavako ny tena marina mahakasika ny zava-misy ara-politika. Fa eto aloha mbola hitantara satria lasa lavabe mbola fiverimberina eto tsika. Rehefa tonga teo de nisy amizay le fifidianana de lany ny président
Didier Ratsiraka. De rehefa lany président Didier Ratsiraka après niny korotana igny de zay nentsona hoe deuxième république. Rehefa nandeha ny deuxième république de nalaza lay Madagasikara tsy mandohalika. Révolution socialiste amin'ny alalan'ny boky mena. De rehefa nandeha ny boky mena de tena nisy zavatra niova teo, nanangana ny université, nanatsara nanao hôpitaly sy ny sisa ny président Ratsiraka tamin'izany andro zany. Inona nefa nitranga taty aoriana mbola resaka 13 mai ihany tsika, tonga indray ny 91 satria tenen'ny sasany hoe nanao abus, nanao fanaparapahefana sy ny sisa manao monopole ny parti Arema zay nentiny président Ratsiraka. De tonga nirotaka ny 31 nirotaka ny 91 teny amin'ny 13 mai de nifanjinja tegny ndray milahatra tegny ndray ry zalahy sy ny sisa de inona moa ny afarany tsy maintsy ny afara amin'ny transition. De tadiditsika hoe hasa hoe haute autorité de l'état. Tao anatin'ny haute autorité de l'état tao zany rehefa tonga nirodana ny fitondran'ny président Ratsiraka de hadiny la révolution socialiste sy Madagasikara sy mandohalika. De nisy fifidianana moa tapiren'izay tamin'ny 93 de lany président Zafelbera. De rehefa lany président Zafelbera de tsy heniheno le tantaran'le 13 mai satria moa ny azy ny slogan de ety miakatra ty firenena ty. Raha ny demokrasia ny président Zafelbera fa inona amizay tsy ny maronisa zay zanany maharay demokrasia azy no nanongana azy fa ny député solombavam-bahoaka. Io tsy mba zaza io koa ny grave be io anaovanjalahy procédure d'empêchement na impeachment izy in English. De zay nantsona hoe coup d'état institutionnel. De nirodana Zafelbera tamin'ny 1996 de handindray le maharay ny demokrasia azy sy le hoe ento miakatra ty firenena ty fa se ravany tseny. Tonga ny ravany araka aminy zany ny deuxième république nitohy ny deuxième république satria tamin'ny andro ny président Ratsiraka nanaraka ny tsiranany iny ny deuxième république fa tao anatin'ny troisième république ihany zany Zafelbera, président Zafelbera de niverina président Ratsiraka tamin'ny 1997 hatramin'ny 2002 de mbola niverina indray ny 13 mai. Ny rotahiny zalahy tegny izy satria izy nanana an'le nanomboka tamin'ny président Ratsiraka no nanaovantsika n'ilay charte de l'environnement, première charte de tamin'ny 2015 moa igny charte igny zany raha. De hadiny ndray ny humanisme écologique satria resaka tontolo iainana zany ny base tamin'ny fiverenan'ny président Ratsiraka fanondroany 97 de hatramin'ny 2002. De raikitra ndray nirotaka nisy fifidianana tamin'ny 2001 de raikitra ndray nirotaka tamin'ny 2002 satria zay ny atao hoe crise post-électorale. De ny terme ny asa teny amin'ny 13 mai tamin'izay premier tour de vita. De nanao fianianana voalohany président Ravalomanana de aveo nanao fianianana faharoa. De nitondra teo izy miditra indray ny deuxième mandany veleziny zalahy kanota ndray teny amin'ny 13 mai ndray président Ravalomanana tamin'ny 2009. De niakatra ndray zany Andro Rajoelina maire teto am'izany tanànany Antananarivo zany. De izy no nanao rassemblement teny amin'ny 13 mai de nametra-bialana ny président Ravalomanana tamin'ny 17 mars 2009. De hadino any ndray ny antsoina hoe MAP, Madagascar Action Plan. De niaina transition sika de nanangana haute autorité de la transition ry zalahy de nisy ny CT sy ny CST reny de nanomboka teo nampalazany manaka-penitra satria nanao zavatra manara-penitra marobe ny mpitondra tamin'izany fotoana zany. Adino any le mapy 2010-2014 nipetraka ny ACT sy ny fanaovana an'ireo fotodrafitrasa manara-penitra de tsy nahazo financement eny ivelany moa tsika satria nanonga-panjakana hono ry zareo. Rehefa aveo tonga ny fifidianana 2014-2018 nitondra président
Hery Rajaonarimampianina. Nitondra ny slogan izy Madagasikara fisandrantana. Rehefa nandeha ny fisandrantana dia nisy apaisement aloha tamin'ny farataty aoririna amizay 2018 nanomboka ny latsaka. Dia ny 13 mai indray nisy solombavam-bahoaka 370 zay le 73 député. Ny kasa ny fandravana sy fanovana ny lalam-pifidianana tamin'ny 2018 satria après an'io zany dia hiatrika fifidianana ny vahoaka malagasy. Dia tsy nahomby moa le izy fa nahavita ny mandana hatramin'ny farany président Hery Rajaonarimampianina. Dia zay vao nisy ny fifidianana dia izy ny tsy lany dia lany amizay nanomboka teo ny président Rajoelina nanao le premier mandat, zay mandat électif ny fidianany vahoaka azy le taloha tany transition mbola 13 mai ihany tamin'izay 73 député zay. Dia nandeha ny UEM, initiative pour l'émergence de Madagascar, dia nitohizany le manara-penitra sy ny sisa. Dia tapitra hatramin'ny 2025 ndray ny UEM satria nisy ny événement 13 mai zay nataony ZNZ, zay ny Y, zay ny X sy zay ny tsy fantatra ny ampy zay ny miaramila kapsady. Dia ravan'ny fitondrany UEM, ravan'ny fitondrany any Rajoelina. Dia amizao fotoana zao tsika dia fanaovozana nanomboka 2025 hatramin'izao 2026 zao dia fanaovozana. Dia inona no tiako ampianarina ny ankizy amizay? Tsisy décret, tsisy ninninona miteny hoe tsy maintsy eny amin'ny 13 mai no haka fahefana sy manala olona amin'ny fahefana, fa zavatra symbolika le izy dia tantara mitohy dia mandeha ho azy. Satria nisy fotoana marina nisy ny place de la démocratie zay natao teny Ambohijatovo fa taty aoriana izy tsy heny hentsony. Dia zay zany tsara ho fantarinareo mpianatra ny anala CP, anala BPCC, anala bac. Nisy crise teto tamin'ny 2072, 1991, 2009, 2018, 2025, 2026 saika nisy satria mbola niverina kianja ny ZNZ fa rava moa le izy tsy todiny hatramin'ny farany. Inona ny antony zany? Dia le 13 mai ihany io ry zareo 13 mai hatrany lasa usage politika, fampiasana raha politika le izy. Eo no ametrahana olona dia eo no angalana olona. Zay le 13 mai. Dia misy inona, misy fotoana eo mangingina ny 13 mai. Dia misy fotoana reo syndicat no mba milahatra eny rehefa tonga ny fotoana ny 1er mai, ny fety ny asa sy ny mpiasa. Dia io place de 13 mai io zany manana ny tantarany, saiko na misy chance izy io na misy laginy satria misasany manana chance mahazo fahefana io, dia misy sasany eo no angalany le laginy angamba, eo no angalany olona azy amin'ny fahefana. Hoy ny vazaha, le pouvoir s'y joue et s'y perd. Azo eo zany fahefana dia very eo amin'ny 13 mai. Inona amizay namaranako ny video ny zavatra tena marina mandritra an'izay satria alaina keriny sy tabataba le fahefana eto Madagasikara. Na iran'izao tontolo zao le pouvoir s'arrache ry zalahy, ça se donne pas. Tsisy fahefana omena moramora zany, il s'arrache le pouvoir. Ny tena marina dia zao. Rehefa andrava fitondrana ny régime anankiray dia tsy maintsy lotoana io, lotoandry zalahy io. Dia enao zany raha mbo enao zany tao anatin'le régime ny miasaka olona mahitsy dia tsy maintsy misy attaque enao. Soit enao taony hoe piso lelaka, soit enao taony mpanompo, soit enao taony teneniny hoe complice enao tsy niteny tao. Nefa enao amin'io madio sy nao ninninna satria tsy avela hangirana ny fitondrana sy ny mpitondra zay nesorina na mbola hesorina. Zay le risque. Dia miaraka potoka daholo zany ny olona tsara sy ny olona ratsy satria anatina fitondrana anankiray dia tsy maintsy misy mafia, tsy maintsy misy mpanao monopole, tsy maintsy misy mpanao kolikoly, tsy maintsy misy mpanondrana harem-pirenena, tsy maintsy misy mpanjakazaka mpanagatra olona, tsy maintsy misy mpampiditra basy, tsy maintsy misy mpampiditra rongony, tsy maintsy misy mpamoaka rongony, tsy maintsy misy mamoaka mampangalatra omby, mampanao dahany.
tsy maintsy misy mampanao kidnapping, tsy maintsy misy zavatra maro, mpamotsy vola, tsy maintsy misy debadeba any amin'io trésor hoe any amin'ny banque centrale sy ny sisa tsy voatanisa, tsy maintsy misy mpangalatra tany, tsy maintsy misy olona tsy manao ninina fotsiny tonga de lasa deba izy mianakavy, tsy maintsy misy fianakaviana misandratra, de tsy maintsy misy fianakaviana élimineny zalahy, de tsy maintsy misy mpandraharaha midofotra, de tsy maintsy misy mpandraharaha lasa tampoka tonga de manakarena tampoka sy ny sisa tsy voatanisa, tsy maintsy misy olona victime gadra anamboarana dossier satria nafara vao miara-miasa am'le mpitondra teo aloha zany de tsy maintsy potena mba hitenenana am'le vahoaka sy ny population sy ny masy hoe tena ratsy marina le fitondrana narodanay teo. Zay ray. Faharoa, no mampisy olana am'izay rehefa avy eo tsy faly am'le nanongana sy hitondra vaovao ny olona nahazo tombotsoa marobe tam'le fitondrana teo aloha, de tsy maintsy lasa fahavaliny io, soit lasa fahavaliny, soit lasa namany. Zay tadidio de manomboka eo zany le mpitondra vaovao tsy ho tranquille mihitsy amin'ny fiainany sy le fitondrana hataony, na de te hanova izy na de te hanao zavatra tsara de tsy maintsy manao deal am'ireo mafia reo satria efa ampelantanan'le mafia ny ekonomia, ny vola sy ny harena. Le mafia misy zay manatitra vola am'le zalahy mpitondra vaovao, zay ny fandimby teto zany zavatra nisy. Rehefa avy eo tsy maintsy isy ny mpitady tombotsoa vaovao satria zalahy manao référence tsy manjary, référence ratsy, hoe nahoana raha anina nanakarena tamin'ny fitondrana teo aloha de ahoana moa zay tsy anana, de ny sasany nazy tombotsoa ratsy mbola te hanohy ny fananana, de misy sasany vaovao te hanana sala am'le mpangalatra teo aloha sy ny mafia teo aloha, de misy conflit am'izay eo, de eo manomboka sahirana le mpitondra te hametraka hoe fanovana. Teneniko hoe fanovana satria samy miteny tsirairay teo fa nanao didijadina ny teo aloha, mpangalatra ny teo aloha, mpanomdrona harem-pirenena ny teo aloha, nefa mbola voaondrana ihany le harem-pirenena, mbola misy ihany ny gadra zay tsy mitovy hevitra de voagadraina, de tena misy marina ny fanaovana dossier, de misy marina ny fitohizan'le fivoahan'le hazo sy ny harena sarobidy am'ty firenena ty, de misy foana ny gadra politika lazaina fa gadra politika na de gadra nangalatra, de misy foana ny mahazo amnistie, he nanao ady soana tamin'ny fitondrana teo aloha de verina fa lasa le fitondrana teo aloha zany diso fa tsy nampihatra, nefa ny lalàna napiharina satria nangalatra ianao, nanao ady soana ianao, nanodikodina volam-panjakana ianao. Izay ny zavatra iainana, de mifamono am'izay zareo de manomboka eo lasa mandeha irery ilay naka ny fahefana miteny hoe hanova, de tsy possible le fanovana satria ao le mafia taloha de misy ny manao hanao inscription hanao mafia vaovao. Sahirana ange zay te hanova eto satria ny anatin'ny eritreritra ny zalahy hatram'izay de hoe misy zavatra marobe tsy mety natao mpitondra teo aloha, misy an'izay foana, fa le olana tsy rava le tsy mety, fa ny tokony ho ataon'le mpitondra vaovao nahazo fahefana sy nandrava fahefana de tokony manao détection, mijery iza ny olona tsara madio tanana tamin'ireo mpitondra teo aloha, de iza ny madio tanana olona vaovao hiarahana miasa, fa raha vao zay ny misy de eo vao tena misy ny antsina hoe fanovana eto am'ty Madagasikara ty. Fa raha vao tsy zay de mbola le olon-dratsy teo aloha ihany ny miara-miasa aminao de enao tsy maintsy maloto. À 50% de marina ny tenenitsika eo hoe tsara lay filoha fa ny manodidina azy ny ratsy, satria le manodidina azy le mafia, le manodidina azy le mpahazo tombotsoa, le manodidina azy le mpitady tombotsoa vaovao. Satria ny sasany manao défi, ahoana moa tamin'ny andronareo, nareo nanana afaka nanondrana volamena sy bois de rose de ahoana mitorina izay sy hanondrana, zay ngala izy, zay ny mahapotika atsika eo. De ny olona nefa olo marina sy madio tanana tamin'ny fitondrana ny fandimby tany aloha efa lotoana tamin'le niteneniko taloha tary satria tsy maintsy lotoana daholo
dia amizao zao miverina amizay le terme forongony, piso lelaka, amizay maloto daholo nan'olo marina. Zay le piège. De tratrany piège le olona miteny hanova satria le opportuniste no avy eo, satria le mafia vaovao no hiditra soratra anarany, miampy an'le mafia taloha de mafia miampy mafia de mafia de potika ny tanindrazatsika. Ka izay no amerenako an'izay lesona zay hoe jereo ihany ny olona iarahana miasa de tadidio fa tsy rasy daholo ny olona nanompon'ny fireneny mandritra ny régime maromaro mifandimby. Maninona moa zahay reto zao ny aoarako amiko le izy satria madio teo tamin'ny fitondran'ireo président Ravalomanana, teo zany niditra anaty administration 2003-2005 za afaky enaminy, tsisy pepin zany tamin'ny asako akotrany hoe mokondoha hafa toetrako vie priveko mba mirevy mibraingy sy ny sisa sy ny mokondoha mamaly rehefa misy zavatra tsy mety zany nga hadisoana sy hadisoana za sy bekonao amin'ny zavatra tsy anaty texte. De ny anaovana anay reto tsy azo zerena, aza mena toerana igny président, aza mena toerana igny monsieur le ministre, aza mena toerana igny monsieur le premier ministre, fa tsy azo sika zerena nga igny. Za nga volanao zerenao, fanananao nga ho zerenao, fa ny texte no arahako zay maha juriste, zany ka administrateur civil. Fa zay ny tenenanareo hoe mpanohitra foana, tombo président Ravalomanana fa mpanohitra. Affectation disciplinaire tany Dego tany tadidinareo, za le namaly le ministre tao amin'ny intérieur sy premier ministre misy zavatra diso tsy mety zany ny teny tsy mety io, de nafokofoko agny Dego agny. De nisolo tao ny tamin'ny andron'ny président Rajoy Mapianina tamin'ny teteza mita aloha 2010-2014 izaho lay nampandritany tany Betroka navadiko amiko tiany rihitra satria rehefa tsisy dahalo hony de tsisy business de tsy nahazo volany tao amin'ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana de za nanaova anaty fangoro de manaiky ndrainy aty ambony de alao tao lery ny vahoaka mitomany firy tomobile niakatra ty hoe averen'ny chef district anay zavatra mbola tsisy teto ambony tany Madagasikara ty zany. Fa zany hadinony zalahy aby hoe inona satria rehefa anao manao ny marina de fahavalony hafa. Tonga tamin'ny fitondran'ny président Rajoy Mapianina 2014-2018 niasa ny fonce zao tenako zao miaro malagasy tamin'ny tany mpanohitra indray zao. Tonga ny fitondran'ny président Rajoy misy mercenaire andreo mpiambina ato amin'ny gouvernement mihitsy no mamely ahy, misy mahazo miteny amin'ny télé fa manondrana za miteny marina indray ny manondra hoe zao aza atao zao ny zao sy ny sisa inona teny antony nanaovako andreny fiarovana ny seza nareo ary zay ny loza zay tsy nanao ninninona de miara maloto aminareo foana nge satria tsy maintsy ho lotoana araka ny teneniko tamin'ny voalohany, tsy maintsy lotoana zay olona anatina régime mifandimby mba hanamelohana le régime. De à 50% tsy marina le fitenenana hoe tsara le président fa ny manodidina azy ny ratsy, fa fantanao fa ratsy ve mbola tazomanao daholo. Fa maninona ny olona tsara salaminay sy natao ministre sy natao premier ministre raha tena mitady zavatra tsara nareo sy nalaina ho candidat député na sénateur, fa mbola le ratsy ihany nalaina de sitrapozany zay sitraponareo misafidy olony ratsy, misafidy miara-iasa amin'ny mafia fa tsy hiara-iasa amin'olona mahitsy. Zay le 50% zany vous êtes responsable, vous êtes tous responsables. Zay nanendry olona tsy manjary, nanendry mpangalatra, miara-miasa amin'ny mafia, responsable. Fa misy à 50% nareo tsy responsable satria sy nareo nitaiza le olona. De rehefa mpitondra anankiray anatina régime tsy mahavoafehy mafia sy ny mpiara-miasa aminy de veloma tsy maintsy mongana foana. De manaraka mitadiava olona tsotra mahitsy mba tsy hampiongana anao rehefa maro be igny manodidina anao de olona manana conscience professionnelle de tsy hanao zavatra tsy manjary. Firy fitondrana mifandimby teto régime mifandimby de miverimberina foana hoe famoronana dossier gadra politika gadra tsy ara-drarina
tokony mba mandinidinika atsika mibely namana mpitsara sy nareo rehetra ny manao an'izany fa maninona ny fitsarana lasa zany foana mpagnorohoroana olona hatram'izay ka hatram'izao fanagadrana zay sy mitovy hevitra de tsy mba hovana famoronana dosien'olona de tsy mba hiova vesika fa raha iny foangy nareo mpitsara mba mandaa hoe iny gadrao paolo fa manomboka mitabataba de nareo miteny hoe liberté d'expression zay toboko de zay mpitsara tsy anagadran'io iny paolo ohatra hoe hidina amin'ny 13 mai ka nareo nidina tena ka ona koa izy tsy afaka hidina fa raha fa tsy manimba zavatra olona tsy mandoro olona izy na tsy miteny na izy tsy miteny hoe melanareo de zay tsy ka niteny hoe tokony halalaka ny 13 mai de avy teo tsy malalaka de inona zany tsongo fon'olo fa ny solution miraha miasa amin'ny olona mahay raha izay olona mahitsy raha izay olona madio tanana fa raha mbola mirecruter mafia taloha sy mafia vaovao nareo de mbola miverina le zavatra tsy mety nanongananareo olona zany le izy tena zavatra tamin'ny fitondrana ny fandimby zany foana misy monopole zao de mbola miverina foana le monopole de tsy haiko hoe tsy fay ve tsy mandray anatra ny tena nentsona hoe expérience ny expérience iny fialanao amin'ny zavatra anankiray nanimba olona de tsy ataonao tsony mba tsy hahasimbanao zay nentsona hoe expérience de mba hay mandray anatra hoe zao ny anatra ratsy de zao ny anatra tsara ka tsy nanalava resaka fa ny 13 mai de hatramihina zany sika vao tsy ampiasa le 13 mai io mba hipetraka amin'ny lantsina hoe alternance démocratique de urne zany ny miasa sy ny sisa ka de makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy izaho de miteny marina foana mampianatra foana sy zany manjery fa za kosa afaka miresaka afaka miteny afaka manao olombelona fa tsy de betsaka loatra ny zavatra raha tsy nataonay teto aloha ankoatra ny mokondoanay sy ny famalvalianay ka de zay enganimba sisitsony le 13 mai hanonganan'olona fa 13 mai anatsaran-javatra ny tokony hisy ka de makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy